indray ndry androandro Sonia fa misy inona sady Zay indray besa maninona mba manao fihetsika falifalo ve sa de mezanao fotsiny fa inona zao io ataondry ioko fanandramana manao fanandramana ary besa ary mino fa tena mety mihitsy ty fanandramana ataoko ty ka tsy mila fanampiana izany fanandramana ataondry izany za koa anie mba tsy mianatra androany tsy haiko aloha zay rehefa avy eo fa hatramin'izao aloha tena tsy mila fanampiany besa mavita tena zany eny ariko de mahazo toa ary vita ihany ny trano kely namboariko ry besa jere ay tsara kosa izany hitanao zany tena mahaindry mahay oasa ay vendry mana-taleta be ohatr'izao mpanao trano malaza ny zandriko hitanao fa mahay be ie sady tsy mila fanampiana fa mahaleo tena fa aiza zao io trano vitandrio no apetraka indry efa voalamany asiako azy ry zoky aiza matahotra fa maninondry ary to maratra be ny tanana andao angana ho any amin'ny dokotera sao de mbola taraiko dada sy neny vo tonga andao angana zay voatsapitsara izy zay mahazo mody amin'izay nareo menada tia ny taratasy ividiananareo fanafody eny tompo de raha sanatrika mbola misy mararany amin'ny tenanao andro Sonia de makanisa ty amiko eny tompoko misaotra betsaka tompoko andehody aloha izay menada de atirina eo ny volanao dokotera angamba koa efa tonga ao an-trano zay dada sy neny tandremy tsara misisa ry Sonia ratsy be mihitsy zany menjera aveny ambony hazo zany eny tompoko ka saika metraka an'le trano kely namboariko iny de navesatra de nenjera zay ary le efa niteneniko tamindry na nytaniako ange izy dokotera de milaza hoe tsy mila fanampiany de tsy hitako izay natao fona besa fa tsy anao oatra nintsony ay ve tsy misy olona mavita tena rery zany fa tsy maintsy mila mpanampy izy misaotra betsaka zoko tamin'ny fanampianao nitondra taty amin'ny dokotera eny zandriko sao rery izy menada eny tompoko eo amin'ny fiainana de ilaina indrindra ny fanampian'ny hafa angatao ny fanampiana avy amineny dada zoky raha ilaina re zany fa mahasoa zay fa mahazo mody amin'izay nareo fa sao arive misaotra betsaka dokotera Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love him and love
Manahoana daholo rakizy, inona indray ny atolotra antsika androany? Sary-bakoly vita amin'ny taratasy. Tsy voatery hidongy sary-bakoly amin'ny dada sy neny izany fa tsika ihany dia mahavita sary-bakoly tsara tarehy sady miakanjo. Inona avy ary ny ilaintsika amin'izany? Baoritra matevitevina na carton chemise anankiray atao matevitevina tsara, taratasy misy loko anaovantsika ny akanjony dia mila crayon tsika anaovantsika an'ilay sary mila hety-tsika ny atezantsika azy dia feutre handokoantsika izay tiantsika lokoina. Dia mandeha mijery fitaovana daholo izany aloha ny ankizy fa naraka ila iray aloha tsika dia avy eo tsika hanamboatra azy. Alaintsika ilay baoritra na carton chemise, mila zavatra mafimafy fotsiny tsika dia asiantsika sary eo amboniny. Izay tiantsika ankizy na sarina lehilahy na vehivavy fa asiantsika sarina olona kely eo amboniny. Ny azo ataoko lehilahy, iny ny tendany iny ny sorony ataovy tsara be ny sarinareo rakizy asiana sary eo ambonin'ilay taratasy. Iny ny vatany tanany iny ny kibony ataontsika sary tsara tarehy iny ny kibony dia ilay miletika kely eto amin'ny kibo, misy miletika kely dia makany amin'ny tongony iray tsika. Iny ny tongony midina. Minao fa ny ankizy kely mahay sary tsara be noho izao anazy ao dia asiana ratsan-tanany 1, 2, 3, 4, 5. Takizay ihany koa ny ilany tanana havia sy havanana ataontsika daholo 1, 2, 3, 4, 5. Dia tohizantsika ilay tongony teo isitsika tongony. Iny ilay tongony. Ataovy tsara be ny sarinareo rakizy dia asiantsika short izy manao short izy izany dia asiantsika masony izy ataontsika daholo izay ilaina rehetra amin'ny tarehany. Iny ny masony iny volomaso, ny orona, ny vava atao mitsikitsiky tsara, ny sofina tsy adino. Iny ny sofiny. Mino fa tsara be noho ny anany sariny nenareo rakizy dia izao
Rehefa vita ohatr'izay ilay izy asiantsika nono izy. Ny lehilahy misy nono dia tezantsika amin'izay. Tezana tsara ilay sary vitantsika teo. Tandrina tsara rehefa manety anazy tezana tsara ohatran'izay. Tezana tsara ilay olona kelintsika natao teo ny sariny. Isorontsika miala eo ambonin'ilay baoritra kelintsika izany ilay sary. Fa ho ampiasaintsika iny olona kelintsika iny mantsy. Dia tezana tsara. Rehefa tonga eo amin'ilay tanantsika raha sahirana manety an'ilay ratsana be dia be dia hetezana manaraka an'ilay lohan-tanana fotsiny atao ohatran'ny boribory. Fa atao hita hoe misy ratsan-tanana izy. Tezana boribory fotsiny dia tohizana ihany. Mila mahay manety tsara arahana tsara ilay tsipika nataontsika teo. Tonga aty amin'ny sorontsika izao miakatra aty amin'ny tendany. Tezana tsara. Tandrina tsara rehefa manety an'ilay sofiny Zay. Moramora tsara. Tonga aty amin'ny lohany. Tezantsika tsara ohatr'izay ilay olona kelintsika. Tezantsika midina indray izy. Somary sarotsarotra kely manety azy fa mitandrina tsara tsika ankizy rehefa manety azy ao an-trano. Dia ohatr'izay ihany koa tonga eto amin'ny tanany havanana rehefa tsy haintsika manety an'ilay ratsan-tanana dia ataovy ohatran'ny boribory fotsiny ohatr'izao anaovako azy izao. Dia tezana tsara. Tandremo tapaka ny tanany kely sisa dia vao entiny anaraka izy efa aty amin'ny tongony ilany azy izao. Vita vao entintsika. Dia esorintsika any aloha iny baoritra nanesorantsika azy iny. Fa ity ilay olona kelintsika. Dia izao ity olona kely ity ampiakanjoantsika. Lokoantsika aloha ilay short anaovany. Lokoantsika amin'izay tsy mitovy amin'ny vatany. Lokoantsika tsara amin'ny crayon de couleur na feutre izay ananantsika ao Lokoantsika tsara ny shortany. Mahay mandoko tsara daholo ny ankizy Lokoana tsara tarehy ohatran'izao. Dia rehefa avy eo ampiakanjoantsika amin'izay izy. Ampiakanjoantsika izy. Dia maka taratasy tsika. Ny anahy izao tia ny taratasy ananako. Rehefa hanao ny akanjontsika dia afositra anankiroa. Afositra anankiroa ohatr'izao ny taratasy rehefa hanamboatra ny akanjony. Dia avy eo asiantsika sary eo ambonin'ilay taratasy. Alaintsika izany ilay olona kely apetrakintsika eo ambonin'ilay taratasy efa miforotra. Dia ataontsika fanintsyn'ilay miforotra ny tendany dia asiantsika marika eo satria hoe tezantsika iny ampidirantsika ny lohany. Izay maheno daholo ny ankizy Dia avy eo asiantsika sary any amin'ny tanany satria hidina any ilay akanjo ataontsika sary mihitsy izany izy eo ambonin'ilay taratasy miforotra. Ataontsika mihitsy ny sary ny vatany. Io ilay sary. Ity ilay tanany ity ilay lohany nalaintsika teo ity ilay sorony. Dia tezantsika indray iny. Dia izao tandremana tsara eto amin'ilay lohany ihany no asiana goaka. Ilay faritra nisy ny tenda teo ihany no asiana goaka. Fa ny eto amin'ny soroka avela hitambatra eo, avela ilay miforotra. Dia ilay aty amin'ny tanany aty indray
etezatsika sahala amin'izao. Takizay koa ny ilany tandremo sao dia voaety ilay eo amin'ny soroka. Etezana tsara, avy eo etezana ihany koa ny ato ambany. Ambonin'akanjo izao iny namboarintsika iny satria lehilahy le olona antsika eto dia avy eo etezana ihany koa le ato anatiny ato. Etezana ihany koa ilay. Tsy voatery iandry any dada sy neny hividy saribakoly ka izany vao afaka manana saribakoly, fa afaka manamboatra daholo ny ankizy ao an-trano. Etezana tsara le ato anatiny ato. Ny nareo ataovy tsara tarehy dia asiantsika vozony le akanjo. Tsika vozony tsara tarehy lokontsika le vozony, koa tsika amin'izay itiavantsika azy. Dia asiantsika bokotra, iny le bokotra. Dia ampanaovintsika azy amin'izay. Ahoana ny atao rehefa ampiakanjo azy? Sokafenena iny ankizy rehetra misy gaoka eo ampovoany eo. Dia alaina iny gaoka iny dia somary aforotra anankiroa kely ny lohan'ilay saribakolitsika, dia atsofoka eo amin'iny gaoka iny. Atsofoka eo amin'iny gaoka iny dia avy eo sokafana le lohany boaritsika tsara ny raso aloha, lasa nivadika ny aloha sy ny aoriana. Zay, nanana ambonin'akanjo izy zay. Ny nareo ataovy tsara tarehy be mihitsy. Dia asiantsika pataloha koa izy, tahak'izay ihany ny fanaovana azy eo amin'ilay miforotra. Iny indray izany no eto amin'ny kibony eto izany le miforotra. Dia alaina tsara ny habean'ilay kibony asiana marika kely eo amin'ny ilany havia sy ny ilany havanana. Asiana marika kely ilay taratasy miforotra izany apetraka eo ambon'ilay taratasy miforotra indray ilay saribakoly taratasintsika, dia asiana marika kely ny ilany havia sy ny ilany havanan'ny kibony eo amin'ilay misy miforotra. Dia tahaka ilay teo ihany asiana sarina pataloha. Sarina pataloha satria lehilahy ilay olona kelintsika tsy tena atao mitovy be amin'ny habe amin'ny vatany ilay patalohany tsy tena atao mitovy be amin'ny vatany satria lasa tsy tafiditra iny. Iny izany izao ilay habe amin'ny vatany dia ataontsika ngezangeza kely kokoa noho iny vatany iny ny etezantsika. Mikisaka kely fotsiny amin'ilay sarina atao teo tsika. Zay vao manety. Io mahita daholo ny ankizy mikisaka kely tao amin'ny havia, kisaka kely tao amin'ny havanana, zay vao manety. Dia esorina ilay pataloha. Hoane jerentsika izy rehefa vita iny izy izao. Dia esorina koa ilay ato anatiny. Esorina ilay ato anatiny. Dia izao mbola tsy afaka ny hanao an'ilay pataloha izy satria tsisy gaoka hidiran'ny vatany. Izay ny ilantsika an'ilay nivoaka kely teo iny. Dia avy eo asiantsika lavaka kely eto amin'ilay miforotra eto. Tsy atao hatrany afarany manjary miborotsaka io patalohany io. Onge sokafantsika izy rehefa netezany zao. Misy lavaka kely ohatr'izao tsy atao hatrany amin'ny farany. Dia iny lavaka kely iny ohatrany mahazatra. Teo naforitrantsika kely ny lohany rehefa napiditra n'ilay ambonin'akanjontsika. Izao indray somary ohatrany aforotra kely ohatran'izao ny vatany apiditra n'ilay patalohantsika. Afaka manana akanjo be dia be mihitsy izany ny saribakolintsika. Rehefa manamboatra be dia be tsika ao an-trano, aforitrantsika kely. Tandrina tsara tandrina tsara, tsy rovitra. Ny azo ataoko fampitaingina kely mihitsy aloha ny tongony. Rehefa mampiditra azy dia ataoko fampitaingina kely ohatr'izao mihitsy aloha ny tongony ampidirina moramora tsara ny patalohany. Zay efa tafiditra. Dia apetrakintsika tsara izy rehefa avy eo. Na saribakoly miakanjo tsara tarehintsika. Zay. Dia ilay pataloha asiantsika paosy. Asiantsika paosy tsara tarehy dia asiantsika bretelle tsara tarehy. Asiantsika bragety azafady dia asiantsika moron-tongony ety ambany vitantsika tsara tarehy izy. Fa ny anareo ataovy tsara lavitra noho izao.
dia raha vavikely izy a dia afaka atao raoby avy aty ambony tonga dia midina any ambany a dia mavita raoby kely dia manana saribakoly kely tsika afaka ampiakanjona akanjo be dia be izay itiavantsika ankizy azy. Izay parina tsara. feno fifaliana ny fo noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miaona finaritra aminao indray dia mandray tanana anao mpanaraka ny fandaharana tsy ankanavaka mampetrana anay indray amin'izao fotoana izao. Raisinao fifaliana sy tombontsoa ihany koa ny manana ny pasteur Andriamparatina Fanera izay vonona mandrakariva noho ny dia lavitrezaka miaraka amintsika hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, handray hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary hitaonantsika ao amin'ny famonjena. Miarabanao tonga soa pasteur ary manasanao hiditra ato anatin'ny fandarantsika. Manona ny fiadanan'ny tompo aminao namana Dinosy ho aminao koa izay manaraka izao fandarana izao ary hiaraka andalina ny ten'Andriamanitra miaraka aminay amin'ny alalan'ity fandarana ity. Lohateny izay vao natombokontsika herinandro vitsivitsy lasa izay ny hoe ny fihavian'i Jesosy tena izy marina ve. Fanontaniana izay atao hoe mahazo laka ao anatin'ny olona ao anatin'ny fotoan-tsarotra izay velomantsika izao. Eny fa na dia rehefa resy lahatra ny amin'ny hoe mahazava misy an'izany fihaviana izany aza mbola mamerina mametraka an'io fanontaniana io. Eto ianao hitondra ny ten'Andriamanitra hifampahely hifanakalo hevitra amin'ny mpanaraka ny fandarantsika. Marina tokoa izany namana Dinô efa faheno mahazatra mihitsy izany ilay hoe fihavian'i Jesosy. Na eo anivon'ny kristiana zany na eo anivon'ny tsy mivavaka inko aza maheno an'izany inko ary mety hoe mety resy lahatra fa tena ho tonga tokoa ny farany zay moa zany ny filazan'ny olona azy hoe ho tonga ny farany sady zay fa ilay farany izay ho tonga
ny amarana azy ny fiavian' jesosy ane zay le izy fiafaran'le tany dia ny fiavian' jesosy no mamarana azy ka ho an'ireo olona zay tsy mivavaka zany dia hoe ny farandro angamany na hoe ny farany no tonga ao tsaina fa ho an'ny kristiana kosa dia mahafantatra hoe ho avy jesosy zay de tamin'ny fandarantsika teo aloha zay nanazava makasika an'le lohatenitsika hoe ny fiavian' jesosy tena isy marina ve raha amin'ny valiteny tsotra izy izy dia mazava be le izy hoe misy zany eny ny valiny avy hatrany kanefa tamin'ny fandarantsika teo aloha dia namaky ten'Andriamanitra fa misy izy Kristy sandoko Matteo 7:20 no milaza an'izay isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izy ten'Andriamanitra manavaka tsara mihitsy ary eo ny mahaliana sy mahafinaritra namanadinao hoe amin'le andro farany zany hoe zay efa manakaiky ny fiavian'i Jesosy dia isy Kristy sandoka Kristy mihitsy Kristy sandoka zany hoe isy fisandohana zany ny amin'ny Kristy ary le fisandohana dia anisan'le fisandohana ny fiavian'i Jesosy zany hoe isy fiavian'i Jesosy sandoka zay iseo dia miteny ankizy hoe mpaminany sandoka tsy hidirantsika lalina loatra le hoe mpaminany sandoka satria hoe mpaminany mpitondra hafatra ny mpaminany sady zay ny mpaminany mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona ka raha miteny ny baiboly hoe isy mpaminany sandoka dikan'izay dia isy olona zay hitondra hafatra tsy marina zay milaza izy fa mpaminany avy amin'Andriamanitra kanefa mitondra hafatra tsy marina na mitory teny tsy marina dia zavatra iseo daholo zany rehetrarehetra zany dia izay mahatonga antsika le mametraka mandika le loahevitra hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve noho izay anton'izay satria misy fisandohana izy isy fisandohana dia mila fantatra ao zany hoe inona ny tena marina ary inona lay sandoka zay zany le izy fa misy an'le anankiray toejavatra anankiray tena manadinao zay iarahantsika mahita dia ny hoe ny zavatra anankiray rehefa are matetika dia lasa zatra ary rehefa lasa zatra dia ohatran'ny mihamaivan-danja sy ohatran'ny tsy heverina intsony ohatran'izay le izy dia miresaka tsika ny amin'ilay fiavian'i Jesosy zavatra efa fandre matetika ane zany efa fandre matetika dia ny zavatra misy anefa amin'izao fotoana izao ry mpiano ajaina dia satria efa fandre matetika le hoe fiavian'i Jesosy na ny ampiangonana na aiza fampianarana sisa dia ny ataontsika hoe fandrika ve zay tena loza sy tokony ho tandremana dia efa zatra ilay mandre ny sofina dia ohatran'ny tsy miraika intsony zay le izy ohatran'ny tsy miraika intsony ary ohatran'ny tsy heverina intsony makasika an'izany hoe fiavian'i Jesosy zany ka efa fandre matetika eny efa impiry moa na inona an'izany hoe ho avy Jesosy dia lasa tenenao teo hoe maivana lasa mihamaivan-danja amin'ny olona zany hoe fiavian'i Jesosy zany dia izay mahatonga antsika andinika nyity loahevitra satria ohatran'ny hoe tsotra le izy fa tena lalina le izy hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve le fiavian'i Jesosy manamafy ny fisiny le hoe sandoka satria matoa misy zavatra anakay sandohana tena misy zany le zavatra tena izy ao anatin'izay rehetra zay dia mila fantarina ny tena izy mba afantatsika miorina tsara anatin'izany rehetra izany eny re ndao ny ten'Andriamanitra no anamafisatsika n'izay hoe mazava misy ny fiavian'i Jesosy zay pasteur ena re marina zany ndao antsika
amin'ity fandarana androany ity zany a dia amaky andala teny vitsivitsy amin'ny ten'Andriamanitra isika izay manamafy ary manamarina fa tena isy ny fiavian'i Jesosy. Atombotsika hatrany amin'ny mpiandohana Genesis zany milaza anazy. Genesis 3:5-10. Genesis 3:5-10. Manaraka tsara tsika. Genesis 3:5-10. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy hanoritoro ny lohanao ary ianao kosa hanoritoro ny ombelahy tongony. Io ten'Andriamanitra tamin'ny Eva io sy ny menarana dia efa milaza sahady. Jerosara vo miandoha mihitsy ny tantarany tany sady zay mbola Adama sy Eva ny olombelona teto ambony tany tamin'izany dia efa nolazain'Andriamanitra sahady ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Ary mahafinaritra amin'io tenin'Andriamanitra io dia efa milaza sady ny fiavian'i Jesosy voalohany sy ny fiavian'i Jesosy faharoa. Dia izao le tenin'Andriamanitra tamin'ny Eva sy ny menarana zany. Ary ampifandrafesiko ianao menarana zany io sy ny vehivavy ary ny taranaky ny menarana zany sy ny taranany. Ny teny amin'ny menarana zany ny Andriamanitra io ampifandrafesiko ianao mantsy menarana io sy ny vehivavy mantsy aneva taranakao sy ny taranany. Dia hoy amin'izay Andriamanitra izy le aty amin'ny vehivavy zany taranaky ny vehivavy izy hanoritoro ny lohanao lohan'ny menarana ary ianao kosa mantsy amin'ny menarana hanoritoro ny ombalahy tongony. Mahafinaritra ao zay teny io. Tena fototra mihitsy io teny io. Izay efa milaza ny fiavian'i Jesosy anakoroa. Ny fiaviany voalohany dia ny fiavian'i Jesosy tonga olombelona teto amin'ity tany ity mba hamonjy antsika nateraky ny vehivavy zay le hoe taranany le vehivavy nateraky ny vehivavy izy Jesosy zany. Dia inona zavatra anseho notorotoro ny menarana notorotoro ny taranaky ny menarana satria hoe ianao sy ny taranakao no hanoritoro ny ombalahy tongony. Dia notorotoro ny taranaky ny menarana ny ombalahy tongony Jesosy. Ina moa ny tianao lazaina amin'izany nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay le izy ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Aika zany io tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis 3:5-10 dia efa milaza sahady ny fomba hahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny ahatongavan'i Jesosy voalohany eto an-tany. Fa le tapany faharoa dia le hoe izy kosa mantsy ny tany vehivavy sy ny tarana zany izy hanoritoro ny lohanao. Io no milaza ny amin'ny fiavian'i Jesosy fandroany. Dia ny hanafoanan'i Jesosy ny andringanana ny andevonan'i Jesosy ny menarana. Zay zany zao le tenin'Andriamanitra. Jerosara fa any amin'ny Genesis zany dia efa milaza ke zany ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Fa tena isy ny fiavian'i Jesosy fandroany. Raha nisy tanteraka ny fiaviany voalohany dia tsy maintsy ho tanteraka ihany koa ilay fiaviany fandroany. Ampitsika le tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny Jaona 4:7 Jaona 4:7 ka ny 4:7 dia zao no voalaza. Jaona 4:7 ary arahandeha ho amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako no itoeranareo koa. Mazava be le teny Jesosy no milaza le teny. Tsika zany eto tsy hanao
ino psi zany fanazavana amin'ny Cyprien zany a hoe andao ara ho alaitsika avokoa sy ho jerentsika avokoa reo toko sy andininy eo amin'ny ten'Andriamanitra zay milaza sy manamarina fa tena isy marina zany hoe fiavian' Jesosy zany tsy zay ny ataontsika fa le loha hevitra dia hoe ny fiavian' Jesosy tena isy marina re dia aleo mihitsy Andriamanitra sy Jesosy no raisitsika tsy jery tsika hoe filazan'ireo mpaminany betsaka n'ireo mpaminany laza fa ho avy Jesosy ary betsaka ireo apôstôly taty amin'ny testamenta vaovao zay milaza ihany koa fa ho avy Jesosy tsy raisitsika ireny fa tenin'Andriamanitra sy teny Jesosy reo no andeha ho raisitsika dia rehefa Andriamanitra no miteny marina zany ary rehefa Jesosy no miteny dia marina ihany koa zany ny zavatra ambarany dia ozy izy Jaona 2:7 Jesosy no miteny dia ho Jesosy ary andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa ndao ampitsika toko sy andiny hafa teny Jesosy any Jesosy no miteny Apokalipsy toko 7:1-9 Apokalipsy toko 7:1-9 Apokalipsy 7:1-9 ho avy faingana aho tany mafy zay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Eto zao Jesosy dia miteny hoe anahoana le fiaviany io zany zao efa milaza amintsika fa ho avy faingana aho izy le fandrika zay nijerevantsika tamin'le fandarana teo aloha dia hoe ny voalohany dia hoe tsy misy zany fiavian' Jesosy zany tsy misy zany zay mifandrika voalohany tsy isy fa ny fandrika faharoa dia le hoe mbola hoela le fiavian' Jesosy isy le izy fa mbola hoela eto zao Jesosy dia miteny ho avy fainganao izy Jesosy ho avy fainganao tany mafy zay anananao mba tsy hisakany satroboninahitra ao. Ampitsika toko sy andiny anankiray izy io Apokalipsy toko 4:5-10 inona indray no lazain'ny ten'Andriamanitra Apokalipsy toko 4:5 ka ny andininy 5:10 indro avy toy ny mpangalatra sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany zay eto anko dia ozy Jesosy hoe indro ho avy toy ny inona izy toy ny mpangalatra ao izy eo amin'le Apokalipsy toko 7 dia hoe ho avy fainganao sady zay dikan'izay iny zany dia efa mamaha an'le olana le fandrika le hoe mbola hoela fiavian' Jesosy ho avy fainganao izy tsy hoela intsony zany dikany ho avy faingana izy fa atao amin'le Apokalipsy toko 4:10 ndray dia miteny izy hoe ho avy toy ny mpangalatra tampoka zany dia iny le vakitsika tamin'ny fandarana teo aloha amin'le Matteo toko 4:20 le hoe koa miambena ianareo fa amin'ny ora zay tsy ampozinareo no hiaviany zanak'olona amin'ny ora zay tsy ampozinareo ny haviany zanak'olona dia amafisin'i Jesosy ilay izy amin'le Apokalipsy toko 4:20 hoe ho avy toy ny mpangalatra ao izy Jesosy mbola hidirantsika daholo zany rehetrarehetra zany fa amarika ty toko sy andiny anankiray ititsika zay fanambarana zay ataon'i Jesosy makasika ny fiaviany Apokalipsy toko 2:20 Apokalipsy toko 2:20 ka ny andininy 20 hoy izay manambara ireo zavatra ireo eny avy faingana amenina avia Jesosy tompo zay io zany ataontsika hoe filazana ahoana moa nilazana zany solennel ozy izy no fitentsika fanambarana manetriketrika misaotra indrindra misaotra fanambarana manetriketrika zay nataon'i Jesosy sady mamarana ny Baiboly raha mahatsikatra ianao io no anisany andin'ny farany andiny 120 ny farany ao amin'ny Baiboly Apokalipsy sady zay
dia io ny 2:20. dia zao le voalazan'i jesosy amin'ny 2:20 apokalipsy 2:20 ino hoy izay manambara an'ireo zavatra ireo. jesosy zany io a, izy le manambara an'ilay fahitana nomena ny jaona. Hoy zay manambara an'ireo zavatra ireo, afainganao izy. dia namaly jaona, amen, avia jesosy tompo. fa raha fitinina zany zay tompo, fanambaran'Andriamanitra tany Edena, fanambaran'i Jesosy, dia milaza fa isy ny fiavian'i Jesosy fandro. Ho avy Jesosy. Isy zany le izy. Fa eo zany tsika namanadinao a, ho avy Jesosy, isy le fiavian'i Jesosy. Dia izy le loha hevitritsika. Tena isy marina ve? Tena isy marina ve? Raha milaza Jesosy hoe ho afainganao, dia ahoana? Tena ho afaingana marina ve izy? Raha milaza izy hoe ho avy toy ny mpangalatra aho, amin'ny fotoana tsy ampozina ny dikany, amin'ny ora tsy ampozinareo, dia ahoana? Amaky aty tokosy aneny ray ty tsika, Petera faharoa. Petera faharoa toko 7 ny 1:20. Petera faharoa toko 7 ka ny 1:20. Zao ny vakany teny. Koa raha olevina toy izany zao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra? Zay le fantaniana voanazavaiko teo. Milaza zany zao Andriamanitra, milaza Jesosy fa ho avy izy. Ho avy izy. Fa fantaniana petraka. Raha ho avy tokoa izy, tena isy marina ve zany fiavian'i Jesosy zany eo amin'ny olona? Zay man zany io Petera faharoa toko 7:20. Koa raha olevina tahaka izany zao zavatra rehetra zao amin'ny fiavian'i Jesosy io a, raha azavintsika zany dia hoe koa raha ho avy tokoa Jesosy zay andevina sy ampiempo izy, ao amin'ny Petera faharoa toko 7 milaza zay hoe le andron'Andriamanitra dia hamay sy ampiempo ny tena zavatra rehetrarehetra. Sady zay, ka raha ho avy tokoa Jesosy Kristy, izy le fiavian'i Jesosy, araka ny teniny hoe indro afainganao, indro avy toy ny mpangalatra aho, dia ozy izy ny fantanin'ny Petera, olona tokony hanao ahoana moa isika amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zay tompoko mahatonga n'le loha hevitritsika hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve? Aika zany le fitondran-tenan'ny olona sy ny toe-panahin'le olona kay zany no manambara sy mampiseho tena isy marina, fa tena isy ny fiavian'i Jesosy. Asana mahatonga tsara le tsy ny baiboly io zany. Raha ny baiboly no vakiana, mazava be ny tenin'ny baiboly fa ho avy Jesosy. Fa eo amin'ny fiainanao, eo amin'le olona, eo amin'ny fitondran-tenany sy ny toe-panahiny sy ny fomba fiainany no mampiseho sy milaza ary manamarina fa tena isy marina le fiavian'i Jesosy. Zay mahatonga antsika mandika aloha le hevitra hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina. Aike zany tsy miankina amin'i Jesosy le izy, fa Jesosy dia efa milaza fa tena ho avy aho izy. Ho avy indray aho, ho afainganao, ho avy toy ny mpangalatra aho. Fa aika aty amintsika kay le izy, aty amintsika kay no mampisy sy ny tsy ampisy an'le fiavian'i Jesosy. Ay aty amin'ny olona misy an'izay. Mahafinaritra le fanehoan-kevitra ary mitondra fampiretana lalina mihitsy, ary miantso ny tsiraray avy andray fanapahan-kevitra hoe anahoana moa zany, inona ny tokony ho atao manoloana le fanambarana mba ho tena zava-misy marina eo amin'ny fiainako, izany hoe Jesosy ho avy zany, fa tsy resaka teorika sy fitoriana taratasy fotsiny, fa mba ho tena zava-misy iainana, ahitan'ny hafa mijery ihany koa hoe tena
isy le fiaviana zay mihitsy eny le ndao entina mbavaka indray ny mpanaraka ny fandarantsika paster mba hahafahan'ny orona amin'izany antso miezinezina maika izany iaraka ivavatsika azy jesosy rainay sy ny an-danitro marina ny fanambarana nataonao tany edena, fanambarana nataonao ihany koa jesosy fonenao tety ambony tany, fonenao tonga tety tany voalohany dia nanambara fa mbola ho avy fandroany indray ianao. Aoka mba ho isy eo amin'ny fiainanay tokoa zany fiavianao zany, ary aoka ny fiainan'ny tsirairay avy, ny fitondran-tena, ny toe-panahy, hampiseho, hanamarina fa ho avy tokoa ianao Jesosy, ary tena isy tokoa zany fiavianao zany. Ka io ary nisa tokantrano, ka io nisa ambatan'olona ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia maneho fankasitrahana feno tamin'ny nanarano ny fandarana hatramin'ny farany mbola itoy ity lohaevitra ity fanontaniana izay miantefa amintsika tsirairay avy zany manao hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina fe. Manao mandra-pijery, manam-piresaka ho amin'ny manaraka indray makasitraka ny pasteur Andriambaratena Fanera nanaiky fitaovana nampiasain'Andriamanitra nampita izany vaovao mahafaly antsika rehetra izany. Mandra-pijery.